Ka dia mirahaba ny ray rehetra antsika ray rehetra tarity fotoana anankiray ity izany ray izany tompona andraikitra voalohany izany amin'ny lafiny eo tokantrano amin'ny lafiny fiarahamonina amin'ny lafiny ndrehetrarehetra amin'ny firenena izany ray izany ary tokony tsy hiala andraikitra ka dia mirahaba antsika rehetra nomeny fahasalamana afaka mihaona eto ary ho an'ireo tsy afaka mihaona ary lay zavatra antsika atao trano niangona teto amin'ity fiangonana ity taloha dia nisy olona ny angavy ao mbo amboary fiangonana io président fa lozo tamin'izany président eny ary hoa vovitaina izy io kay aty tonga ty indray zao dia eto indray nyresahany zareo ty ndraiky président ka misy amin'ny finoana ity tena tsara be fa dia miarahaba anareo koa félicitation fa tena navita zavatra tsara nareo teto tena tsara ho jerentsika izay anamboarana ty ho tena tsara anampy anareo indray fa matahotra ao ampitorena nareo amin'ity anina tena ny fotoanandroany moa zany dia tsika naovana jobily volafotsy izy tao IPS hoe jobily volafotsy na PS azy niara-niasa tamiko nandritra fotoana maro be izy io satria zany tamin'izany iraka tany am-pofobe zany za vice président nefitsika laïque tena mahatsiaro zavatra betsaka tonga aty aminareo ty ary isorako an'Andriamanitra tena fahamezam-pahasoavana avy any aminy na tonga teto satria mifangaro le fiainam-pianakaviana sy ny fiarahana ary indrindrindrindra ny fanompona an'Andriamanitra dia miray daholo zany rehetrarehetra zany ka dia hoy aminareo tena faly tonga miaraka aminareo eto ary faly miaraka manao ny fetiny ray eto sika mianakavy zava-dehibe amiko zao dia hoezahantsika tena hoezahantsika satria fantatro feto amin'ity fiangonana ity misy tantsaha be da be satria fantatro le olona eto Madagasikara tantsahany ankamaroany mba mitaraina izy ireo mba mitalao izy ireo mba eto reo izay azonareo entina dia tena tsy adiniko mihitsy ny zavatra rehetra nisy ary tsy ho adiniko raha mbola misy kio ny azo atao ary raha mbola misy kio ny farany tsy ho very mihitsy ny fanantenantsika zay ny antony le hoe matoki le teny teo le voalohany hoe mahazo toa dia vaveo manatre tena dia vaveo matoki manana finoana fa ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra daholo avokoa saotra an'Andriamanitra ary tena mbola mamerina ihany aho fa tena faly miaraka aminareo ty